Azo fitinina zany a ny andro androany dia andro lehibe satria lasa Interex zany no mitondra an'ilay marika TNT eto Madagasikara, safidin'ny zareo ilay izy. Dia TNT orinasa natanjaka be amin'ny Corée Express tao Europe, dia izay no anisan'ilay safidy nanatambarana an'ilay marika anankiroa. Dia eran'izao tontolo izao amin'ny firenena 200 misy an'ny tsirairay. Ny zavatra hoentin'ilay fampitambarana zany dia ny mba ahafahan'ny tsirairay mahazo vidin'ny fandefasana entana na fandraisana entana mba mividy mirary fa tsy voatery hoe dangana be foana. Izay ny anisan'ilay satria TNT malaza ao anatin'ilay hoe azo idiran'ny daholobe zany ny fanjifana ny ao aminy service mitovy ihany nefa resaka vidiny angamba ny mety hoe mahasamihafa azy. Dia ny eo amin'ilay fe-potoana fitaterana ny entana avy aty makany ivelana ny avy any ivelany makaty, satria samy manana zany ny ahoana zany raha teneniko amin'ny teny vahiny alatsika kely hoe samy manana ny kanalany izy roa. Hatramin'izay ny FedEx anankiray dia ny TNT anankiray hafa, dia mety misy mitombo kely fotsiny fe-potoana, mety mitombo hoe ray andro fa tsisy hafa hoe olana koa. Araka ny temen'ny Ramsey Julien Audibert teo dia nisafidy an'zareo Interex noho ny zava-bitany hatramin'izay zany hoe mahafapo an'zareo satria natao misy fitsarana dossier zany tao anatiny dia hita ny endrika nahazo anazy. Miasa ilay terme TNT ka satria izao na bordereau TNT nampiasaintsika ny raha mangataka ny olona izay hanao service TNT dia TNT mihitsy no itsika anazy. Dia izay zavatra samihafa mihitsy zany izy fa ao anaty barao izy ny samihafa, fa ho an'olona izy rehefa tonga ao ambaravarana sy any ivelany mitambatra izy tsy inona amin'ireny atiriny izy olona Interex manatitra azy. Na irako izao tontolo izao eto Antananarivo ohatr'izay ihany koa alaina any amin'ny olona ny entana ny FedEx maka anazy. Rehefa tonga ao fiasana izy dia hoe tio service TNT ny ilain'zareo dia atao TNT ny andefasana azy, service FedEx ny ilain'ilay olona dia atao FedEx ny andefasantsika azy. Ny TNT aloha eto Madagasikara izy zany hoe ao Madagasikara aloha izy, fa ny service-n'ireo orinasa anankiroa nefa ny irako izao tontolo izao. Fa raha ohatra ka ny anay manokana zao sady Madagasikara no Maurice zany, fa raha ny tokony izy international izy fa tsy hoe mijanona amin'izay akory. Zany ohatra misy olona zany andefa entana ny Frantsa, aorianan'ny fe-potoana nandefasana azy amin'ny aeroplanina dia 2 andro izy tonga any Frantsa, zany efa tonga any amin'ilay olona mandray azy. Zay ohatra zao ny FedEx. Dia rehefa ny tonga amin'ny TNT izy ohatr'izay ihany koa izy raha ataontsika hoe ilay express ilay tena hoe Blue Express araka ny nazavaina teo, fa raha economie express izy mitombo fe-potoana kely arakaraka ilay toerana misy anazy. Ohatra hoe miteny zanytsika hoe nientana tsina tonga ao Charles de Gaulle, dia raha ohatra miteny any Marseille dia mety hoe mitombo kely ray andro ohatra ny amin'ilay économie ilay tena hoe amin'ilay mora be. Fa raha amin'ilay tena aingana be zany dia ilay 2 andro zay dia 2 andro izy tonga any amin'ilay olona tompony entana.